Tsika androany moa zany ny fanokafana ofisialy ny fankalazana ny fa 15 taona ny nitsingerenan'ny fahaleovantena malagasy ary ny teny filamatra amin'izany dia ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana. Isaorana moa ny fitoram-panjakana izay tarihin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement izay nametraka an'izay fiteny filamatra izay zany mba ahafahantsika mianoka tanteraka anatin'ny fankalazana n'izany fa 15 taona ny nitsingerenan'ny fahaleovantena antsika malagasy zay zany. Manomboka androany zany dia tokony hianoka tanteraka amin'ny fetintsika, hianoka tanteraka amin'ny fankalazana n'izany fetin'ny fahaleovantena zany atao anatin'ny tampon-tanànan'ny Toamasina, indrindra fa atao anatin'ny préfecturan'ny Toamasina ry Manontolo. Raha ny zavatra voalohany tokony ataontsika zany ary fanentanana ataoko eto dia ny fananganan-tsaina. Entanana daholo zany tsika rehetrarehetra olom-pirenena isan'ny tokantrano, isan'ny tokony ambaravarana, isaky ny bureau-mpanjakana isan-tsokajiny mba hanangana ny sainam-pirenena malagasy fotsy, mena, maitso izay endriky ny fahaleovantenantsika malagasy, symbole de la République de Madagascar. Ka manomboka androany zany tsika dia tokony aharentirentitsika, ampiakaritsika ny sainam-pirenena malagasy izay andro anaovana an'izay fankalazana, fanokafana ny fankalazana ofisialy ny fetim-pirenena malagasy io zany. Raha ny programa zany hatreto aloha ny tapaky ny komity mpanomana izay tarihiny ato amin'ny von'ny préfecture dia ho hisy kermesy miaramila eo amin'ny boulevard Ratsimilao zany manomboka amin'ny fa 19 Jona ka hatramin'ny alahady 15 Jona. Dia amin'ny 20 Jona amin'ny 9 maraina io moa fa ataontsika foana io le marche de l'indépendance fiangana avy eo amin'ny avenue de l'indépendance zany miodidina ny avenue satria io moa zany araben'ny fahaleovantena eto amintsika eto dia anasana ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra, ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra mba ho tonga maro zany amin'io andron'ny faha 20 Jona io amin'ny 9 maraina ahafahantsika maneho an'izany fitiavan-tanindrazana zany itony tampon-tanànan'ny Toamasina. Amin'ny 20 Jona ihany dia misy vavaka iraisana amin'ireo mpino musulmane eo amin'ny mosquée Bazarkely izay anentana ihany koa zany antsika vahoakan'ny Toamasina, anentana ihany koa antsika mpiasa-panjakana rehetrarehetra hiaraka miombom-bavaka ho an'ny firenena amin'ireo mpino musulmane zany ao amin'ny Bazarkely eo. Ary amin'ny faha 20 ny volana Jona amin'ny 10 maraina dia hoisy fivavahana iraisam-pinoana ihany koa zany izay iarahana amin'ny fiangonana adventiste ao Bazarkely amin'ny Beril adventiste amin'ny Beril zany amin'ny Bazarkely no anatanterahana izy io amin'ny 10. Mbola nentanana antsika rehetrarehetra ihany, na mpiambina adventiste na tsy mpiambina adventiste, ianareo mpanao gazety, ianareo tompon'andraiki-panjakana rehetrarehetra miaramila sivily dia asaina daholo zany ho tonga amin'io vavaka iraisam-pinoana io zany. Ny vavaka iraisam-pinoana izay iarahana amin'ny FFKM ndray koa dia atao amin'ny faha 20 Jona. Io moa zany mbola horesahana amintsika miandalana ihany ny toerana sy ny fotoana anaovana azy. Mbola misy fandaminana zany ho apetraka miaraka amin'ny fribe ny FFKM ny onivon'ny Tamatavy sy ny onivon'ny préfecture amin'izay fandaminana an'izay zany. Ny amin'ity indray mitoraka ity zany dia misy hetsika maro, misy hetsika izay efa nanomboka, hetsika ara-panatanjahantena izay arahantsika amin'ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena izay efa nanomboka efa elaela izy io fanentanana ny tanora, fanentanana amin'ny resaka fanatanjahantena kanefa kosa misy lafiny fandriam-pahalemana anatin'ilay izy izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny 20 Jona ihany koa izy io ankoatry ny podium
zay nisy matetika zany tsy maintsy misy izy mity ny podium dia anomboka amin'ny fa 12 jona fa 13 fa 14 fa 15 ary fa 16 dia ankoatr'izay moa zany efa mandeha ihany ny fanentanana ny fametrahana maro-boninahitra dia amin'ny fa 15 jona zany ho isy fametrahana maro-boninahitra ho an'ireo izay nahazo fankasitrahana avy tamin'ny fanjakana sy ny eo anivon'ny asa izay antoroany isan-karazany. Amin'ny valora sasany moa zany tokony hanomboka fametrahana maro-boninahitra io ary ny amin'ny 15 jona ihany amin'ny arivariva misy le harendrika lehibe izay ho tanterahantsika zany eto Toamasina. Ary ny fa 16 jona moa zany dia ny mahazatra dia ny défilé izay tanterahantsika eto amin'ny araben'ny fahaleovantena eto Toamasina. Zay zany amin'ny ankapobeny ny programa rehetrarehetra izay holazaina amintsika ombieny zany ny fanatsarana sy ny ezaka izay ataon'ny komity zany ny fanatanterahana an'izay zavatra zay zany. Ny zavatra andrasana amintsika vahoaka dia ny fametrahantsika ho zava-dehibe izay resaka fankalazana ny fetim-pirenena zay, fetin'ny fahaleovantena zay, satria napetraky ny fitondram-panjakana araky voalazako teo, napetraky ny fitondram-panjakana zay tarihina Andriamatoa Filoha ary ny Rajoelina sy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ho vainto Androaraha ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny ampiavaka an'ity fetim-pirenena ity amin'ity taona 2020 ity zany manerana ny nosy. Tsy diso anjara amin'izany atsika eto Toamasina ka dia manentana atsika hiaraky ianaka tanteraka amin'izany fankalazana ny fetin'ny 16 jona zany ho atsika rehetrarehetra eto Toamasina sy ny manodidina azy.